kilasy tomboko vavy am-pifaliana no androsoanao tokantranonao amin'ity alina ity larobia fotoana ifanomezanao amin'ny fandarana Saila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS sehatra ihany koa afahandreo olona rehetra ny tokantrano any ianao izay mijery io miakatra eto amin'ny plateau hanana fahasahiana izara sy iresaka mahakasika ny zavatra iainana ny anivon'ny fiarahamonina sy ny toetra raha politika amin'ny ankapobeny toy ny mazatra miaraka amintsika eto raim-pifaliana no iaravantsika ny mpanolontsaina namana Clémence Rarnirina tonga soa tao anaty fandarana indray. Mirabanao namana Lilira Farala dia faly miraba ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Saila zao eto amin'ny MBS ihany koa amin'ny tialina ity na ianareo izay manaraka an'izany amin'ny onjam-peo na ianareo izay manaraka an'izany amin'ny fahitalavitra na ianareo izay hanaraka izany manomboka rapitso ao anatin'ny Facebook ny MBS ihany koa manahoana sy manahoana indray no endrikendriky ny fandarantsika namana Lilira Farala amin'ny tialina ity. Araka nefa nanamarika ny fandarana Saila zao hatramin'izay mora mato Clémence Rarnirina dia miezaka sika hoe maharaka ireo vaovao mafana rehetra izay mitrangy tena vaovao be dia be ny mihodina manodidina ny resaka fanovana ny gouvernement ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement tafarany teo anisany resantsika fa tao anatin'izany indrindra no isaoranay manokana ny vahiny izay nanaiky iara itafatafa eto hiaraka amintsika androany atao anaty fandarana dia tsy izy akory fandremato Lucie Andremaharo olon-tsotra izy aloha voalohany indrindra entiny ilazana fa tena miara-miasa ary mandray an-tanandroa ny olon-tsotra ny fandarantsika izy moa dia tsy iza fa olon-tsotra mpanao asa tanana izay ny tena andraikitra sy asa sahany fa nisy fotoana ihany izy nampianatra ny taranja fizika sy matematika izay tena nahafantarany maro azy ihany koa hitafatava amintsika eto izy rehefa avy eo fa mialohan'ny hidirany tanteraka atao anaty fandarana Clémence Rarnirina. Mialohan'ny andraisantsika ny vahiny tokoa namana Lilira Farala dia toy ny mahazatra rehefa manomboka ohatrao ny fandarana dia fanadihadiana foana no hitintsika manokatra ny fandarana Saila zao efa natsitika namana Lilira Farala teo ihany fa ny vaovao malaza nalaza tamin'ny faraparan'ny herinandro teo mbola malaza hatramin'izao dia ny resaka fanoloana ny gouvernement fiovan'ny gouvernement anaraka fanadihadiana mahakasika an'izay tsika dia andray ny vahiny avy hatrany aorian'izay. Raika amby roapolo tamin'ireo minisitra miisa 23 no lehilahy ary vehivavy ny 12 ambiny. Ny 10 tamin'ireo minisitra teo aloha no voatazona tamin'ny toerana na minisitra azy ary nisy ireo izay niova ny ministera sahaniny. Vaovao avokoa araka izany ny 20. Nitombo ireo ministera ka isan'ny nahitana fisampanana izao ny asa vaventy izay niaraka tamin'ny fanajariana ny tany teo aloha. Ny Jona dia lasa natokana ho ministera iray raha toka niaraka tamin'ny fambolena sy ny feom-piny izany. Toy izany koa ny asa tanana izay tsy nampiarahana intsony tamin'ny indostria sy ny varotra. Ankoatr'izay fanasarahan'izay dia misy ireo naverina toy ny teo aloha indray isan'izany izao ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro ary efa tsy mitambatra miaraka amin'ny intsony ny lafiny fizahantany. Ny forona tamin'ity gouvernement vaovao ity kosa ny fisian'ny ministra lefitra miisa 3 ao ny misahana manokana ny tanora, ny fiompiana ary ny fampiroboroboana ny tontolo iainana sy ny fambolekazo. Novaina ho lasa sahan'ny sekretera-panjakana ao anatin'ny fiadidinan repoblika ny ministera lefitra mikasika ny trano fanorenana sy ny fanorenana teo aloha. Toy izao arak'izany ny anaran'ireo ministra mandrafitra ny gouvernement Tsay Christian. Ministry ny fiarovam-pirenena ny général de corps d'armée Léon Richard Rakotonirina. Ny ministry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina. Ministry ny toe-karena sy ny vola Rindra Asimbelo Rabarnirina Son. Ministry ny fitsarana Imby Kerlaza. Ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Holder Ramaolmasy. Ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général famezatsoa Rodlis Randrianarson. Ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava. Ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Iajo Andriananarivelo. Ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Arvelo Zely Randriamanantany. Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Yarfidra Milson. Ny ministry ny Jona sy ny toe-karena manga Paubert Mahatante. Ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarson. Ministry ny arena kibony tany sy ny arena stratégique Brice Randrianasolo. Ministry ny fizahantany Joël Randriamandranto. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro Tinka Roberto Raharo Arlala. Ministry ny asa sy ny fampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy
Giselle Ranampy, ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Elia Beatrice Assoumako, ministra ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondraromalala, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy Baomiavy Vainala Rarinirina, ministra ny fampandrosoana ara-nomerika sy ny fifandraisan-davitra Tahina Razafindramalo, ministra ny ponina sy ny fiarovana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Prinsia Soafilira, ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Mamodali Awel, ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Latina Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministra ny asa vaventy Jerry Achefindrazana, ministra ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka, ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Gabriela Vavitsara Rantanirina, ny ministra ny asa tanana Sophie Ratsiraka. Ireto manaraka ireto ireo ministra lefitra. Ministra lefitra misana ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny Dr Raymond. Ministra lefitra misana ny tanora eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Tahina Juliana Tovson. Ministra lefitra misana ny fampiroboroboana ny fambolekazo eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy Hortensia Atoanezi Haingoso. Ary ny farany ireo sekretera-panjakana miisa 2 dia ny sekretera-panjakana miadidy ireo fanorenana sy ny tanàna vaovao eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Gérard Andriamanoisoa sy ny sekretera-panjakana miadidy ny Gendarmeria Pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny général de division Serge Gelé. Nitsangana ny alahady lasa teo indray ny gouvernementa vaovao izay tarihan'ny Premier ministre Tsay Christian ny tomboisa raha oharina tamin'ny teo aloha araka ny fananarahantsika azy teo ny isan'ny seza nozaraina satria dia ankoatran'ny ministra dia misy ny vice-ministre sy sekretera-panjakana politika pitsitsina no nampanantenan'ny filoham-pirenena tany amin'ny fiandohan'ny fiampitoam-piasany azo itarafana ve Andriamatoa Ludger Andriamaharo izay politika pitsitsina izay amin'izao fijoroan'ny gouvernementa vaovao izao raha fahitanao azy. Misorapesaka nameny fitenenana Clémence misoranareo mandraina eto. Resiko fifaliana ny andraisanareo anahy. Ohatrany tsy afaka ino hoe raha 4 ny lasa 7 ny lasa 2 dia misy fitsitsina zany. Aiza nisy hoe mitombo ny isan'ny olona dia isy ny fitsitsina ohatra mampime tsy marina zany. Izay no valitena angambany hoe tonga dia azoko mena. Ny zava-misy moa zany 5 ny teo aloha dia lasa 2 raha manao kajikajy tsotra sika fanalana 7 be zao ny fanampiny dia somary nanao kajikajy izay telo-dalo ny anaovana ny fanodinana ity fandarana ity dia hoe raha ataontsika en pourcentage zany dia plus 25% ny budget no ampiana raha le isan'olona fa eo moa zany tsika mandinika an'izay fa miverina kely amin'le resaka fanovanany kambany eo anivon'ny gouvernementa ihany anisan'ny efa nresahan'ny olona be ary nandrasan'ny olona hoe anahoana ny mahakasika ny Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christian fa ny zavatra hita aloha hatreto dia voatazona hatrany eo amin'ny toerany izy ary zao be dia be nyfanontaniana mipetraka alefan'ny olona misy ny teny hoe manana traikefa be ve izy ny antony tsy azo anasorana azy sa hoe noho izy izay avy any amin'ny faritra marina moa fa tsy avy eto ampovoantany ny Prime Ministre Tsay Christian misy ihany koa ny mieritreritra hoe sa ve ny filoham-pirenena mihitsy mety tsy mahita olona asolo azy ohatra fanontaniana mipetraka avokoa zany fa ho anao manokana Andriamatoa Ludger Andriamaharo te hanontany anao hoe raha ianao amin'ny maha-olo-tsotra sy olo-pirenena anao dia ianao inona ny hitanao amalina izay inona ny antony mahatonga ny filoham-pirenena tena tsy nanova ary mitazona hatrany ny Prime Ministre Tsay Christian tao anatin'ny fanovana ny mpikampana eo anivon'ny gouvernement iny. Za kosa aloha tsy afaka ino hoe tsy misy ny olona mety asolo azy fa ny eritreritry ny mety diso mety ho marina dia hoe raha jerentsika hatrany amin'ny fitondran'ny era-jaona efa faraparan'ny fitondran'ny era-jaona ampianina izy no fatao dia mbola hatramin'izao izy eo niova indroa zany ny gouvernementa mbola izy foana no Prime Ministre noho izany za mieritreritra ho aty mety ho diso mety ho marina
fa mety misy famatorana ambadika amin'ny filosiny premier ministre zany izay mety tsy afahany anala mihitsiny ny premier ministre. Inona le famatorana raha ny eritreritra sarotra ny tonga de hoe teny hoe zao na izao fa mety misy zavatra tena niarahananao ohatra zay hoe mety fantatro ny aminao ka raha vao manao ananty ianao de ataoko anty ianao ohatra zany ohatra zay zay tsy afahany anankiray anilika ny anankiray. Politika avolenta politika avolenta moa zany raha ohatra ka lazaina ny zavatra hita ihany koa Andriamatolo Dre ary mariana amintsika satria hatramin'izay ny vahiny fandaharana teto amin'ny Sahila zao efa nisy ihany ny olon-tsotra fa amin'ny ankapobeny dia mpanao politika avokoa fa araka ny efa nambaran'ny namana lira faralatany amin'ny fiandohan'ny fandaharana de misokatra ho antsika rehetra satria ianao zay mijery anay io mety zatra maneho hevitra any anatin'ny reny onjapeo reny miantso amin'ny antso ataroby mety maneho hevitra ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook samihafa te hampafantatra ny fahitanao ny raharam-pirenena satria ny politika tsy ratsy mihitsy fa mila mandray andraikitra ihany koa ny rehetra na ny tanora na ny vehivavy na ny lehilahy ihany koa anatin'izay de ao anatin'izany Andriamatolo Dre isaorana anazy be dehibe zany fa fantaniko manaraka Andriamatolo Dre mifandray amin'izay ihany de hoe misy ihany koa ny ministra tsy voakitika mihitsy hatramin'ny nisoloany ty gouvernementa ity zany ao anatin'izany ny ministry ny serasera sy ny ministry ny fanatanjahantena teo aloha izay nafindra izy kosa aloha tsy hoe nitazominao amin'ny toera ministry ny fanatanjahantena fa nafindra ho lasa ministry ny fitaterana amin'izao fotoana izao sy ny famantarana ny toetriny andro. Tahotra ve no mahatonga ny filoha Rajoelina mbola hitazona an'ireo olona ireo ao anatin'ny gouvernementa hatramin'izao raha fijerinao azy manokana maha-olon-tsotra anao sa mety hoe misy antony hafa? Araka ny teniko teo hoe tsy ny olona mety hoe tsisy anovanana azy fa efa nisy amin'ny fandiniako de hoe efa nisy zavatra ny fanaovana mety ny fanekena mihitsy aza de sarotra amin'ny vadika amin'ny fanekena de tazomina ary tsy afaka hivadika amin'iny mihitsy zany zay ny fandraisako azy. Ny fantaniana tonga de mifandray amin'izay ngambany de hoe mozy izy ny fiteny frantsay alako tsiny hoe on ne change pas une équipe qui gagne de anyresantsika teo zany hoe tazomina premier ministre mbola tazomina ministra folo izy teo raha tsy diso ny fanadihadiana teo no mbola tafaverina hatramin'izao roa amby roapolo ny vaovao dikan'izay ve zany mahomby ve zany ary ilay gouvernementa matoa mbola naverina amin'ny toerany ny atao hoe tsy vitsy zany folo zany raha mihoatra ny roa amby roapolo efa ny atsasany mbola tafaverina amin'ny toerany amin'izao fotoana izao raha fijerinao azy manokana maha-olon-tsotra anao. De vereniko foana le izy raha nahomby le izy de ny raha nahita ny fiainam-pirenena nahomby ve ny fiainam-pirenena zay ny fanontaniana napetraka valin'le fanontanianao nahomby ve raha teo amin'ny fitantanana reo olo reo fa matoa tsy ndriko mihitsy hoe reto olo reto eo zany atanataritra mihitsy hoe reto olo reto zany le atao hoe le tsy azoko tiana mihitsiny tosable ozy ny olona na hoe le tsy aloha tsy ho teny kosa zay fa angamba diso tafa ohatra mihitsy raha hiteny hoe misy matsy fomba fiteny olona hoe tsy maty manota tsy fa tsy zay le izy fa hoe tena tsy azoko tiana mihitsy fa reto tsy maintsy miaraka amiko reto zany misy eo amin'ny politika koa matetika misy an'izany hoe reto misy tsika reto ny tena fondateur dia tsika reto zany le tena tsy le tsy mahay misaraka tsony mihitsy. Eo koa le hoe mety hoe mikitikity eo fa raha mikitika eo dia mety misy zavatra ohatra hoe zay le fifamatorana ny resan'ny budget tetsy aloha zany teo mihitsiny mampieritreritra amin'ity resaka ity izy mianadady izao ny teny moa ianao Clémence Rarnirina hoe anisany ny resaka ny hoe politika pitsitsina ny filoham-pirenena de lasa ihany saika satria raha tsy diso ny fitadidiako efa nandalo ny LFI de efa niditra ihany koa ny LFR zany hoe ny loi de finance rectificative zany efa mipetraka zay tsika vao
manova nyrety mpikamba manampy isa ny mpikambana nivon'ny gouvernement manontany tena ihany zany hoe voalohany aloha tsy azo inonany hoe olona 5 no tao anaty tetibola teo aloha de avy eo lasa mitombo 2 reo de asa manahoana raha ariary folo ve zany ny karama ministra anankiray ohatra ka misy vice ministre miara-miasa aminy eo akaiky eo de azo eritreretina ve zany hoe ariary 10 ny anankiray de ariary 10 ny zava-misy mantsy efa lano efa nolaniny ilay loi de finance rectificative de ozy hoe tsy misy any zany afahana mijery indray anreto fanampina mpikambana eo anivon'ny gouvernement reto raha tsy miainga ny loi de finance am 2022 roa-roapolo sy 2 arivo indray zay aloha zany somary mampanontany tena kely amty resaka hoe politika pitsina ty fa iveriny eo am'le resaka mpikambana eo anivon'ny gouvernement ihany lidge hoe zavatra tsikaritra koa de ahitana karazana mpanao politika maro ao anatin'le izy vovonana antoko samihafa mandrafitra an'ity gouvernement aty zao moa ny fomba amaritany filoham-pirenena azy de zao ny lazainy hoe gouvernement d'action na hoe gouvernement niasa zay no amaritany azy izy no mamaritra azy an'izay fa ny fitazany olona ety ivelany ny mpandinika ny fiainam-pirenena rehetra de maro ihany koa no milaza hoe ohatra ny gouvernement ana préparation any fifidianana manaraka ny am 3 sy 2 arivo ity zany hoe nampidirina avokoa zany zay olona tokony alaina namana ao anatin'le izy ny zava-misy ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena ankehitriny anefany de mampanontany tena zany zay foana le teneniko hoe tena hitondra ho amin'ny asa haomby izy fiatraikany mivantana ny amin'ny fiainana vahoaka efa nanontaniana teo moa zay fahombiazana zay fa ozy aminao hoe raha ianao manokana ny antaniko de hoe inona ao anatin'izay fampidirana olona be de be sy karazana loko maro samihafa zay ary no everitsika antenaina fa izy fiatraikany mivantana aty amin'le vahoaka hipaka mihitsy zany satria zay ngianao andrasan'ny olona am'izao hoe mbola tsy mahatsapa ny olona hoe midona amiko lay asa sy tetika asa fampandrosoana zay atao eto anivon'ny tany sy ny firenena tena 5 izy teo lasa 2 de hoe reto zany ny tena iasa araka ny teny filoha moa zany hoe tena iasa zany reo ministre reo i gouvernement io zany efa mahita hoe fa misy zavatra tsy ny olona raha maheno ny filazanao de matetika fanrediny hoe gouvernement sadatsada mivoaka amin'ny gazety ainao manjery maromaro de misy olana trangan'olana voavita androany ny alady ny nomination atalata de efa mitranga problème amina membre gouvernement idirantsika zay feo idirantsika zay feo ahoana moa no afahako eritretra fa hoe aomby zany io gouvernement io ny zavatra andresana moa namana lilira faralasy Andriamatolo Udge dia tany ampiandohany zao fitondrany ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina zao dia ny rehare mihitsy raha zay ny azo ilazana azy le hoe gouvernement de combat tsarotsika tsara angambany zany fomba fitelianany zany ary na izany fomba fiteny zany fotsiny ary de hoe voninkiady iady amin'ny fantrana iady amin'ny tsy fetezana rehetra iady amin'ny fanapara-pahefana iady amin'ny kitrano an-trano zany rehetrarehetra zany nefa le hoe tokony fanovana izay napetraka de ny zavatra hitatsika nefa aty amin'ny mi-mandatsika amin'izao fotoana zao de miara mahita sy mitazana hoe tena combat na omby tokoa ve le natao sa so de voniakatra ringa de tonga de KO raha zay zavatra hitatsika amin'izao fotoana zao zay efa andresahanao teo ihany Andriamatolo Udge le hoe voatelo andro zay no nitsanganany ity gouvernement vaovao tarehan'ny prime ministre tsy Christian ity dia misy ministra maromaro no efa miteraka resabe ary eto moa zany de hoe tsara tsy piana ihany hoe sofa nisy ny Facebook fa ny Facebook de tena nahafahany vahoaka mihitsy mahafantatra zavatra maro ary ny zavatra tena farak'izay miafina aza dia tranga ao tanaty Facebook ary tonga amin'le fitenenantsika malagasy hoe mpamosavy mandeha alina aza misy mahita raha ny zavatra hoe tarafina amin'ny zavatra hita amin'izao fotoana zao zany ny tanany lohalarana amin'izay ministra hoe na enona resabe zay ny ministra misy miandraikitra ny arena-kibontany raha ny vaovao fara moa de hoe tena tsy totosa ilay famindra-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha de eto any tena ametraka anao ameko sehatra tsara mihitsy ianao Andriamatolo Udge amaly an'izay fanontaniana zay hoe ahoana ary ny andikanao an'izay zavatra mitranga izay satria gouvernement d'action ny fanamby
taovy tsy ampy ora firy akory de fa gouvernement de scandale zay no hita ahoana fahitanao an'izay ka eo indrindra mantsika izao fa jery io tsara hoe tonga de fa nisy fitoriana tonga ahoana mo fa mo ve tsy mbo nanao fanadiadiana ny président sy ny prime ministre alohan'ny anendren'olona nge tokony mba fahatatra tsara amin'ny profil ny olona ho raisinao ministre zany fa tsy hoe kory hoe ohatra mahafinaritra ary olona ry ohatra lasa ohatran'izany le izy na hoe ohatran'ny de tsy eto azy de ohatran'ny hoe tena sahirana zany ny saiko mahita indrindra fa io ministre ny minina io hoe ahoana olona efa nanao zavatra be tany ivelany tany ary ainao manjery mpanjakana mihitsy ankeny namoaka an'le izy ainao manjery ny filoha-pirenena filoha-pirenena mihitsy de ahoana tsy afantaran'ny olona olona io zany hoe moa ave mipetraka zany fantahina hoa hoe moa ave apetrany a io olona io aninina zany satria zavatra sarotra be mihitsy mieritreritra zany hoe olona apetrako za filoha apetrako eo le olona tompona ndraikitra mihitsy iny zany amin'ny fametrahako ny olona io ary fantatro tsara nefa momba ny olona io de apetraka an'ino io ary le olona nefa ny vo apetrako androandro de iny fa misy olona mitory anazy avy any velany zavatra tena ary efa nafantatra melohany zany efa fantatro hoe nisy zavatra izay nataony olona io tena ohatrany hoe raha za zao any amin'ny toerana filoha de hoe tsy haiko izay hoe fomba mipetrahako eo amin'ny toerana mafiloha ny ministre ny filoha-pirenena moa zany zao tsy teto toerana zany tamin'ilay fotoana hoe nanaovana an'ilay famondraam-pahefana teo amin'ireo ministre izay voanandray ny toerany ary dia mino maromarona fa raha hoe resahana ny tension mety niakatra tension kely mihitsy ny filoha na eno any hoe ay ve misy an'izany zavatra zany sy ny sisa de marina be mihitsy ny zavatra nambaranao hoe de tena tsy misy hoe lay ambara foana hoe enquête de moralité ary tia ny zavatra tiako tsy pihana hoe eny fanadia tale sy tale généraly aza eny nivona ministera tena tsy pihako ty de anaovana an'izay karazana fanady adina meloa zay hoe mendrika an'le toerana ve manana an'le traikefa ve madio ara-pitondran-tena ve tsy misy tantara ve ary resaka Facebook moa teo namana lilira faralahy de hoe mille suffine mialatsiny am'le teny français hoe soratana le anarana de meny mety be de be aloha za zao vao nahita hoe misy manana Clémence Raririna anankiroa anaty Facebook eo hoe soratana le anarana de fantatra hoe manahoana ny olona anankiray de eo indrindra le fanontaniana mipetraka hoe fanontaniana ty apetrako ty namana lilira faralahy mety sady ady hevitra ihany tsika hoe so de mbo misy ao anatiny eo ihany manipoditra akondro an'ilay filoha-pirenena ao anatin'ity raharaha ty satria tena mampametra-panontaniana tokoa ary normal be mihitsy lojika be mihitsy satria matodrera amin'ny teny hoe zany ve de tsy tokony ho fantatra meloha hoe ty olo ty ne efa nahenona zavatra karan'izao sy karan'izao tary ambadimbadika tary azay le mampametra-panontaniana ao anatin'ity tranga ity fa anankiray ihany koa eo ngamba namana lilira faralahy koa afaka hitondra ny hevitra manoloana an'izay de le momba nyreto vice ministre isan'ny anankiray koa zao miteraka resabe ihany le hoe ny ministra amin'ny sanany tontolo iainana de nasiana vice ministre misy no miteny hoe raha ohatra ka tsy mahomby ny ministra de ny lojika de mesorony zay zany amiko zany raha hoe anatina fitantanana raha-mpanjakana resantsika de nefa napetraka ny vice ministre de vice ministre izay mifanoha-kevitra sy tsy mitovy fomba fijery mety manana ny fomba hijerenareo an'izay koa hoe anao vahinina sy lilianao fa lili koa so de manana anampianan'izay ihany koa orinan'izay izay tena zasy ianao alefaso aloha de ya zao zany fahitako an'izy io indrindra ny tena io zao de efa taratra zavatra tena enjana be mihitsy io fantatra zareo tsara fa olona fanaratsy tery de avy eo de akambana rasika io zao ty stylo ty le toeram-piasana avy le ministre anankiray andeotsika ka ty de avy le vice ministre andeotsika kary satria efa tsy mitovy le saina dika zany io ministère io zany aloha
de ministera tena tsy hetsika indrindra araka fijeriko anazy araka fijeriko io satria na de ohatra izy hoe teny ny manampy de nyteny aroatra ny président hoe mifanarana reo ohatra mety nytena zany ohatra amin'ny président de mety ifanaraka izy fa tsy maintsy mandeha foana aloha hoe de andeo atsika zany araka katy de avy eo ny ankiray na de mandeha de ny ankiray mijanona de ankiray mandeha ny ankiray mijanona tsy maintsy isy foana na de hoe na de collinaire na de mirazotra ary le zavatra ataony de tsy maintsy isy fandehitra taonareo foana izy roa tsy maintsy zay zavatra de sarotra be hoe mety mba isy fandrosoana ve eo anivony atao hoe environnement am'izao zany de mbola point d'interrogation be zany zay de sahala am'izay araky ny tenitsika nefa hoe gouvernement du combat de tena combat voalohany izy de combat de zao izy d'action de afaka rotaony izy fa ho atsika mijery izy de préparation miaino anareo mianadahy de tena variana fa misy ahatra saika ho teneniko teo izy ty Clémence Rarinirina fa tsy te hanapaka anao hoe za moa zany tsy manao affirmation gratuite tena azavaiko tsara mihitsy aloha zay fa ny fanehoan-kevitry ny olona eny anivon'ny Facebook no nahenonan'izay hoe to misy roy mpihavanana mba tsy ilazako zavatra hafa zany lay ministra anankiray izay nresantsika teo ministry ny Rarambahiny eto nyresaka de ohatrany tsaroko tsara fa nisy fotoantsika mirahavavy tato anaty fandarana Saila zona de efa ampahany tamin'ilay hoeny avoloha natao ny Andriamatoa Filomarika Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina Filoha ankehitriny tao anaty le ady-hevitra nentin'ireo mpanao gazety fa tamin'izay fotoan'izay tena mba tsara kokoa siny ny tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina nilaza mazava hoe ny fitondrana fanjakana ny fitantanana ny firenena tsy ananakoavana ka apetrako aminareo mianadahy fanontaniana hoe raha andao ataontsika hoe mitombona lay roy mpihavanana resahan'ny olona de aiza moa zany le hoe homme d'état homme de parole tena olona tokony hitazona ny teniny tena tokony mampametra-panontaniana zany verina eo amin'le resaka mpikambana eo anivon'ny gouvernement tsika de hoe ny anankiray aloha zay mampanontany tena tsika de hoe maninona no misy olona mifanohitra fomba fijery izy tsika ampiarahana ao anatina ministera anankiray anome sary kely anareo mianadahy sy ny tokantrano tokantrano fotsiny ary ty fa tsy firenena nresahako andao atao hoe lakana mandeha amina rano ny tokantrano anankiray io lakana io zany de manana ny destination mazava hoe ho ary izy fa ny zava-misy de zao raha ohatra ny monsieur Ramsey mivoy mandroso Ramatoa mivoy miemotra de ny zava-doza de zao tsy vitany hoe tsy hetsika fotsiny le lakana fa ho rendrika ny hafaran'io lakana io sary ohatr'izay ny tiako hisarihana ny saintsika mpijery any tokantrano hoe tataka zany ine zany le sary hita raha ty ministerany tontolo iainana ty nresantsika mampanontany tena de hoy aho hoe zavatra telo no mety mitranga na mety ho marina ny teny namana Clémence Rarinirina mety misy hoditra akondro atsipy tokoa ve ao ka ny samy ao anatiny no mifamingana fa ny anankiray de zao hoe mety misy ihany koa ve ohatra ny fanaovana be marenina ny tenitsika teo fa fahita lavitry ny filoham-pirenena nge no efa nandefa tamin'ny 24 tamin'ny 24 nandefa reportage makasika ny resaka momba nyity ministry ny Arenankibotany ty fa maninona rehefa tonga amin'ny fisafidianana de izy no mipetraka eo ialako tsiny moa fa mipetaka anarana apetaka ny olona de efa lasa misy ministra BR indray ony ankehitriny zay ny filazany azy tsy za akory no mamorona azy fa mbazaraiko le izy de fatelo ny tranga anankiray mety izy eo de misy fifamatorana ao araka le resantsika teo mety misy zavatra tsy azo elana fa mifandringotra de tsy maintsy ve miaraka fa averiko foana hoe ho tombontsoan'izy ary lay safidy atao ary ny tena loza angery izy mianadahy de zao hoe ilay zavatra mitranga ianao no manao safidy fa mivokatra ny safidinao tsy ianao rery no misiobira miatrika le fiantraikany fa ny vahoaka 5 tapitrisa de hoy aho hoe iza foana ny banjinina sy jerena ao anatin'ny fanapahakevitra rehetra raisina tsarovy tsara fa ny décision de azoko raisina fa ny vokatry ny décision ako tsy ananako fahefana afaka miteny hoe ty stylo ty ho apotrako ty fa tsy afaka hibaiko hoe rehefa avotsotro ty de miakatra ianao fa tsy midina ka zay le izy hoe tena mila sainina avokoa ny fanapahakevitra rehetra raisina fa ho toizako ihany le resaka ary izy mianadahy fa eto amiko ny fitenenana de hoe maly manokana de tena ohatrany hoe misy fanamariana kely namana lilira faralamba tiako apetraka hoe satria mbola namafy an'izay ianao anatin'ny fanohizanao ny resaka fa hoy aho hoe tsy azo natao ve satria mantsy zay foana le resahana hoe ary anomezana tsininy avy amin'ny antoko mpanohatra ny mpanohatra de mpanakihana pitsikera
bitsikera be fatany ary rehefa misy zavatra atao de tsy malala fatsiny tsy mety nefa ny amiko nefa tena ny fahitanao raha so fahafantaranao raha ohatra ka anao ohatran'izao zao de mety ho zao fomba fijeriny olona ahafanao koa iny de efa manitsy ny dianao mijeriny hoe allo atao ohatran'izao so de ozindreny sasany ohatra zao tsy azo natao ve ohatra raha nanindry an'ireny mpikambana anatin'ny gouvernement reny ao izy rehetrarehetra reny hoe tena mivory tena hoe kaondo de hoe ianao de ahoana zany de mifanakalo hevitra ianao no atao anina ianao de tao anatin'ireny ministra reny kosa ve de tsy nisy olona na de atao hoe olona roapolo izy hoe na de ray ara hoe na de tsy teny masombahoaka ary hoe imason'ny masomaso eo anaty fivoriana fa mamety afaka bitsibitsika ny filoha hoe ha président ty olo ty ka ohatrany manahirana ohatrohatran'izay zany hoe mba misy ohatran'izay zany fa sa ve reny apika anaty gouvernement reny ve hoe tao anatin'iny fampafantarana teny avoloha iny vao hoe ianona onika zany ianona fe ianona no aniny hoe toe ve zany vao hoe napetraka fotsiny seza roa amby telopolo telo amby telopolo efatra amby telopolo miaraka amin'ny filoha zany satria miaraka amin'ny prime ministre sy filoha-pirenena de hoe napetraka fotsiny de eo vao ve zay tsika samby raha promotion tato ve tsika samby technicien tsika afaka hitato zay ve le izy amiko kosa aloha zany amaolo-pirenena misy tsy fahamatorana zany ary fanambina apetraky ny filoha ary ty fitenin'ny filoha foana hoe zavatra tsisy tao anatin'ny enimpolo taona ho taterahantsika tao anatin'izao mahitsitsika anatin'izao 10 taona hita tanan'izao fa tena mahita tena karazany mihitsy ny vahoaka am'izao fotoana zao ary mamenatra le izy mampalahelo le izy satria tena mafonina eto Madagasikara amin'ny malagasy de ny io moa tsika zao no miresaka masamy malagasy fa azadino fa ny chroniqueur ny ivelany ny chroniqueur africaine ny olona rehetra zay mijery manaramaso akaiky ny toetra raha eto raha-pirenena eto Madagasikara dia tsy misalasala ary tsy mitsitsy fitenenana ihany koa ny amin'ny zavatra misy ka zay le teneniko hoe de tena tsy azo ny sakanana ve tsy azo ahoana re zany hoe nampêchena tsy haiko hoe ahoana ny tenenana zany amin'ny teny malagasy hoe tsy azo nijerena mialoha ve hoe mpikambana amin'ny gouvernement ty ho tendreny ty tsy kilalao ty ny mpanohatra to efa me mivondrona daholo aloha tsika hitandrina tsara mihitsy mba olona tena mba potable tsara le oarositsika eto sanatria koa tsy potable le ministra rehetra tsy miteny an'izay koa tsika eto anatin'ny fandarana fa reo le mampiteraka resabe ary zay hoe le teniko hoe le Facebook no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany hoe ny olona maneho hevitra ary zay koa ny le anankiray hoe satria ny olona tsy avelanao menao sehatra amin'le itenenany na amin'le idirantsika moa zay rehefa aveo de io Facebook io zany tena lasa hoe ifandroitana mihitsy ao anatin'ny fanehoana hevitra zany mahakasika ny resaka politika na amin'ny alera farala tsy aza kely angamba mba nitenenako an'izay misaotra anao fa ilayntsika be mihitsy ay zavatra mitamberina kely ao an-tsaiko izy mianada miverina kely amin'ilay ministry ny raramba iny anisany nazona resaka ihany koa ny hoe manana nationalité frantsay izy ohatrany tsindriko kely le izy satria manaitra misy mantsy ny atao hoe droit sy devoir amin'izay nationalité anananao zay raha raisitsika fotsiny ohatra hoe prime ministre frantsay ve ohatra azo eritreretina hoe hanendry frantsay fa manana nationalité malagasy taratasy ohatra eo amina toerana ministera zay mety ministera clé mihitsy satria raramba-iny miresaka eto fa eo ihany nanao somary famaritana nareo mianadaty eo hoe gouvernement de combat tany amin'ny voalohany de gouvernement d'action tsika zao tsika mahita hoe gouvernement de préparation ana fividianana fa zao gouvernement de scandale indrisy zay aloha le sary ny mpanao gazety eto amin'ny MBS manokana de nanao nyresaka mahakasika an'izy ty ny savoivoy rehetrarehetra manodidina nreto mpikambana ny vaovao rehetra mahakasika an'izany fa te hitaonantsika mpijery rehetrarehetra hoe andao hijery kely an'izay fa na dia adina natao namana mpanao gazety zay aloha tsika mialohany hanoizantsika ny fandarana indray ora vitsimonja taorian'ny fampisehoana ampabiamaso ireo minisitra vaovao andrafitra ny gouvernemanta dia efa niparitaka tao anatin'ny tambajotra sosialy ny dosia malotondreo minisitra vaovao no tendreny Andry Rajoelina sy Tsay Christian ireo loharanom-baovao maropototra ihany koa ny nalalàna fa efa vita omaly ny famindram-pahefana teo amin'ity minisitra iray ity sy ny minisitra teo aloha saingy nisy ny teny nidina tamin'ireo mpanao gazety tonga nanatrika izany fa tsy afaka avoaka ilay vaovao.
inona ny tena antony? Tsy nataon'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre Tsay Christian anga ilay antsoina hoe enquête de moralité taloha na nendrena azo ministre. Tsara ny mampatsiafa tany amin'ny taona 2014 tany dia efa atao hoe niteniteny foana zany ministre izany raha nilaza ny valeur ny resaka terre rare moa zay nitenena anazy sy tsy hitako ny fomba hitena azy amin'ny teny malagasy dia nilaza io ministre io fa misy 600 000 milliards de dollars ny valeur an'izany terre rare zany any amin'ny toerana anankiray eto amintsika eto Madagasikara. Tsy hitanao hoe viaiza na données géologiques vaiza na données minières vaiza nahazoany an'izany ary navakivava mihitsy ny expert allemand tamin'izany fotoana zany hoe miteniteny foana io olona io. Torak'izany taty aorindrina ihany koa rotaona lasa izay teo eo dia mbola niteny ihany koa izy mahakasika ny hoe fananany izany Madagasikara olona izany mbola tsy nipotra sy tsy mbola nisy zao raha hoe nisy fanonganam-panjakana na mbola tsy misy ifandraisany amin'izany. Zany rehetrarehetra zany mahatonga na hiteny hoe araky ny fanontanianao nisy marina ve mba mametra-panontaniana ihany koa izahay nisy marina ve zay fanadiadina natao natao hoe enquête de moralité mahakasika an'izany olona ny safidiana ho ministre izany satria hita fa sahirana le firenena ary ny tena mampametra-panontaniana na saika tsy hiteny ary izahay raha tsy mba hoe hiandry herinandro vitsivitsy aoriana ny hoe fipetrahana zany ministre zany dia voatery satria miharihary loatra amin'izao fotoana izao ny tsy fahaiza mitantana ihany mbola aseho an'izao mpitondra fanjakana indrindra ao anatin'ny prime ministre ao anatin'ny filoham-pirenena hoe olona toy izany no ny fidiana. Sasany moa zany dia mpanao politika efa niarahana hita ny atao hoe fanao ny tsy mety teto amin'ity firenena ity nefa naverina ao anatin'izany gouvernemanta izany. Izany hoe ny ray tota ihany navadibadika ekipa tsy namokatra izany ny vaovao tsisy fantatrao ekena miravaka diplôma ny rehetra zay natsona nefa misy fanontaniana mipetraka ihany koa mahakasika ny sasatasany tena manana le faripahaizana ny tononony ve namarinina marina ve zany tena faripahaizana zany ary ny faripahaizana ve ampy entina mitatana départementa ministériel izany fa ilaina ny traikefa ara-politika ilaina ny traikefa ara-sosialy ny fifandraisana ary olona afaka miara-miasa ny ekipa ve zany olona rehetra ny fidiny zany alako tsiny fa raha ny valiny aloha dia negatifa mihiba dia efa vao manomboka voandro vitsy ny nanendrena azy satria vao roa andro zay ny nanendrena nyzany ministra vaovao izany dia efa zao mipotro zao sady zany rehetrarehetra any ka mampetra-panontaniana hoe tena tokony mbola hitondra ve ianareo e Andriamatoa filoha tena tokony mbola ho eo ve ianao Andriamatoa prime ministre na ny ministra ny safidinao areny toa ohatra ny olona importé fa nakaiza le servo teo aloha rehetra. Raha ny vaovao farany dia fantatra fa tsy mbola afaka nandray toerany ity ministra iray ity. Ia nanaraka niny fanadiadiana izay notanterampanao gazety ny MPS iny tokoa moa zany nisy ny faneho-kevitra nataon'ny député teo dia tena mampatsiahy tokoa an'ilay hoe nisy fotoana tokoa na manalilira faralahy Andriamatoa Lodrige dia nilaharana be le hoe anao ministre misy mihitsy ara tena hoe mandefa CV sy ny sisa ohatrany hoe tena ho lafatra be zany ny voakeo rehefa ohatra mitsangana ny gouvernement tamin'izany fotoana ka tsy haiko hoe efa reraky le combat ave président dia lasa somary misy laisser aller kely tao anatin'izay fa nefa ny zavatra ohatran'izany araka ny fandresantsika teo ihany tena hoe manala baraka ary tena hoe mampalahelo amin'ny resaka raha-pirenena. Androany moa zao tsika andro alarobia no matetika isiny ny filan-kevitry ny ministra araky ny fanamafisam-panao gazety teo nresantsika teo ihany koa le hoe nay ny resahan'ny lohateny gazety teo hoe passation invalidé hoe tsy nankatoavina ilay fanaovana famindra-pahefana dia ho hitantsika eo zany hoe androany raha pitso moa zany mety ahitantsika anazy hoe mbola ho hita manatrika an'izany filan-kevitra ministre zany ve ireo ministre na enona resabe indrindra moa le ministre anankiray izay nresahana teo dia ho hita eo sahady koa hoe hisy ve ny sahady ve ny fanoloana ministre satria moa zany iny tsy maintsy mazava loatra tsy maintsy ny filoham-pirenena no mandray ny fanapahana mahakasika fanendrena sy mandray ny fanapahana mahakasika ny fanoloana ny ministre. Fa efa nresaka gouvernementa ihany tsika teo Izy Menada dia somary isika angamba Andriamatoa Lodrige ary hitodika atao aminao amin'ity fanontaniana manaraka ity iresaka kely tsika ny lasy zay aloha zany ny ankehitriny fa ny lasa koa tsy azontsika lalovana fotsiny tsy maintsy hitodiantsika zay lasa zay misasaka zao ny fepitoana hitantanan'ny fitondrana ankehitriny fandresantsika teo zay dia amin'ny maha-olo-tsotranao no nametrahako amin'ny fanontaniana voalohany manahoana ny mety hoe fahitanao raha anao an'izay tombanezaka zay tsika ny fitantanana amin'ny firenena
tamin'ny akapobeany tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay ilainay ny fahenona ny hevitrareo olotsotra ary azay no anamafisana foana le fisaorana hoe tsy ho mpanao politika foana satria matsy misy ny olona vao hoe mpanao politika aina ke zao no tenen'io fa ianao zao olotsotra de tena hoe mahalina ny mpijeriny amin'ny fandarana sahila zao hoe mba manahoana tokoa ny fijerin'ny olotsotra raha ohatra ka izy ny ametrahana fantaniana mahakasika an'izay hoe jeritodiky ny asa vita na jeritodiky ny asa tsy vita na jeritodiky ny fitantanana amin'ny akapobeny nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay hoe raha jeritodika moa zany no jereny de hoe nanao aloha le fanjakana misy zavatra nataony fa zavatra nataony araka ny resaka ombenombeny hita sy rehetsyro ary zava-misy raha mahita de hoe nanao zavatra tsy mifanojo amin'ny filan'ny vahoaka le izy aloha zay aloha de zavatra tsy misy olona tsy niteny an'izany hatramin'izay tapaky ny mimanda zay zany zay ny zavatra hita ary raha mahita raha manaiky dika zany ny zavatra tsy vita zany tao dikan'izay satria ny zavatra tokony ho an'ny vahoaka ny tokony nataonao fa tsy zavatra hoe tsy mifanojo amin'ny tsy mifanojo amin'ny filan'ny vahoaka inona daholo ohatra le hitanao manokana zao maolo-pirenenanao zay le hoe tsy mifanojy tsy fanandrify de ty za tsy miteny hoe tsy ilaina ny EPP manara-penitra teny ilaina ny EPP manara-penitra fa tsy hoe fa tsy tokony atao ohatrandreny zany izy fa maninona raha atao feno ny ranosy hoe manao programme raha anao EPP nao mba atao mahazo daholo ny vahoaka rehetra fa tsy hoe etsiny no ataoko mananakiray sy roa de ino no indraindraina fotsiny ohatrany hoe manao populisme fotsiny amin'ny zavatra vita na de tsy de tena hoe mamaly ny filan'ny olona ary izy na eo fandehan'io le resaka hoe io le EPP manara-penitra ary ny fahitako azy de hoe na ny olona ankizy mianatra ary de misy sivana de mampome ataiza ny EPP misy sivana fa zany EPP zany école primaire publique natao an'ny rehetra zany no azana-bahoaka tsy sakanavaka fa tsy hoe asina sélection ary le izy raha ho an'ny sasany tamatavy fianaratsy zay nisy fanadiadiana atao hoe tsy nanara-penitra indray satria efa nitritra mitete salam'izay le izy de mba hampome zany zavatra any hoe tsy mifanaraka amin'le zavatra izy miteny hoe manara-penitra tsy fa asa raha ahoana le eo manara-penitra tokony zany manara-penitra zany matetika fitenin'ireo député reo zany manara-penitra zany ange andre matofoloka manara-penitra amin'ny mpampianatra tena moa mpampianatra manara-penitra mpampianatra ny fitaovana rehetra ento mampianatra nankara mampampianatra fa tsy misy zavatra ohatrany hoe mahafeno an'le fipetra koa re manara-penitra an'le reny de malazana fa manara-penitra eny koa le zavatra kianja de eo indrindra nytia ny tena zavatra tena mba nahavaky ny foko tamin'ity resaka kianjakianja ty kianja barialo io tsy de problème tsy olana iny amiko fa hoe any atsimo ianao hoe miteny ny président hoe ianareo aty de lazainy olona fa mahantra tena heniko mihitsy ka noho izany anaovako tere manara-penitra ianareo le olona tsy mihinan-kanina ataon'inona tere manara-penitra de zavatra ohatrany hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny zay hoe tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka le zavatra atao izay zavatra hoe no mampahagagana hoe ahoana mihitsy zara ny tena eritreritry ty mpitondrantsika ty fa ohatrany tsy mamaly mihitsy le etaetan'ny vahoaka tsy mamaly mihitsy ny any zavatra tokony ilain'ny vahoaka zany le izy manahoana le vidim-piainana amin'ny akapobeny tanao anazy amaolo mihitsika zao zay aloha ny resaka zavatra natao zay de hiditra mividim-piaina antsika za moa de mividy isan'andro san'andro ny sakafo hohanina raha tamin'ny vao nanomboka ny fitondrany raha tsaroko tsara raha tsy diso ny fitsaroko fa fitadiako teo amin'ny 22 000 teo zao ohatrany menaka franc 22 000 franc de niakatra izy tsaroko tsara mbola talohany tany amin'ny février tamin'ity taona ty fa niakatrakatra zany de fa lasa any amin'ny 27 500 tamin'ity taona ty mbola vao tamin'ity taona ty zao ve tompoko 50 000 ve raha jerevana zany zany zavatra zany ohatrany hoe fa misy inony fa ahoany
zavatra tsy azo eritreretina mihitsy fisia zavatra tsaroko tsara tamin'ny androny tamin'ny tetezamita tsy tetezamita moa fa natonga ny tamin'ny 2009 azao tsara mangamba tsy merina zany satria izy ihany moa teo tamin'izany hoe ataontsika 2 arivo ny satria 3 arivo ny menaka tamin'ny androny ravalomana dimanjato sy 2 arivo sy 3 arivo de hoe ataontsika 2 arivo ny menaka de zay ny asa raha tsika hoe 2 arivo ny vary izy zay de dimanjato sy 2 arivo ny menaka sala am'izay ataontsika zay ka nahoana zany hoe ampidinina zany ny tianao tenenina fa maninona rehefa eo fitondrana izy miakatra be le zavatra zany hoe araky ny izy moa le nytenenina reo daly hoe to zavatra ataony tsy zavatra tenenina no ataony tsy any am'la zavatra ampanantenainy no vitainy tsy any am'la zavatra tokony ho alehany no alehany zala am'za zao io fitondram-patsakany io amiko fijeriko manokana mihitsy zany zao fitazan'ny olon-tsotra avy any anaty fiarahamonina zay nentinao zay ludiary tena mahafinaritra mihitsy satria zay mihitsy mantsy le andrasana hoe mijery an'le fandarana le vahoaka de matsapa izy hoe tena le zavatra iainako mihitsy zany resahana zany ary zay no anasana sy anentanana foana hoe tena azo ndrehetra idirany ty fandarantsika ty tsy andoavam-boly ty fandarany ty fa tena manasanao andray-anjaro anatin'izany fa miresaka fampanantenana ihany tsika ry izy mianada de ozy izy hoe be deabe ny zavatra nampanantenainy tao anatin'ny propagande de tena be deabe ny zavatra ny tany saina lafiny sosialy lafiny tena tsisy tsy voakasika ary anisan'ny resahana manokana ohatra ny fandriampahalemana raha fehezina reny resaka reny de fehiny de zao hoe tena hosangana eto Afrika Madagasikara zay ny sary nantenaina sy nandrandray apindrana ny Comore tsy resahako tsony hoe aizy Comore ankehitriny de aizitsika malagasy fa manaitra kely ahy izy ty izy mianada satria nafana vaovao nafana be tamin'ity herinandro ty de resaka fandriampahalemana moa tamin'ny herinandro namana sazalatsianiny resaka tsara mihitsy makasika ny resaka hoe tsy fandriampahalemana sy ny asandalo sy ny sisa fa aoka ho fantatritsika tany amin'ny faritra atsimo iny resaka iny fa tamin'ity herinandro ty de namaivay be koa ny resaka tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra Bonglava ary tena andraisako foniteny kely eto hoe tena raharaha be fa tena efa lay rafitra lay système mihitsy zany tena efa tena hoe tsy hitany olona tsony aizy izy ny aloka aizy izy ny ankina tany aloha tany zany tena ohatrany hoe mba ny fanananao omby no ikaramanao anaovanao ny asa eny atambary sy ny sisa fa am'izao na ny mividy omby ara mampatahotra satria raha ohatra ka misy maka ny ombinao na tafiany dahalo ny fanananao de tsy manana fitokisana ntsony le olona hoe azoko ialokalofana sy hitarainana ve ny rafitra isan-tsokajiny tsy teny hoe nenivonina sy ninona fa ny zava-misy de zao tena anatin'ny tsy fandriampahalemana mamaivay ny faritra Bonglava am'izao ary ny tena raharaha de ireo olona manam-pahefana toy ny be ny tanàna na ny sala am'izany zay miezaka miady am'ireny indray aza no to lasa tsy omena sehatra sy enjehana foniteny kely any ary mety misy vanim-potoana fa atsika miresaka an'izany eto anaty fandaharana fa ozy aminao iverina kely aminao hoe zay ary le zava-misy tsy izay lazaiko no atao ahoana moa izy tsy izay ataoko ny atao fa zay lazaiko no tanterao tena be deabe ny zavatra nolazainy vava ary tena tsy vaovao amin'ny sofintsika ntsony ny maheno hoe aiza indray ozy izy ny tanora hoe any amin'ny tsy mivonto no manaintaina hoy ny tanora de te hiverina aminao mihitsy aho hoe raha ianao manokana zany ny anontaniako zao de hoe na ny lafiny toe-karena na ny lafiny sosialy mbola azo etreretina ihany ve hoe ho azo tanterana reo zavatra rehetra nampanantenaina misy vazivazy ratsy ny mpanao Facebook moa izy da hoe dimanjato tena marina ozy izy ny olona le dimanjato sy 2 arivo menaka ny teneniny ka fa mety fefany le izy fa tsy raha litatra tamin'izany ny ome ihany fa averiko le fanontaniana lidgea hoe ianao hoe mbola afaka manantena sy mieritreritra hoe mety ho tanteraka ihany ve reny zavatra rehetra nolazain'ireny tena za aloha tena carrément ny tenenako fa tsy manantena nininona tena sahako mihitsy miteny an'izany tsy manantena nininona satria na le firafitra le izy samy ao mpitondra ary mahitana zavatra ohatran'izao teo hoe tsy de nisy ohatran'izao hoe tamin'ny tapataona voalohany tsy de nisy korotana ohatran'izao hoe vao miditra de vao nitsangana de nisy zavatra ka maika ave vao mitsangana de efa ionge de na izy mpitondra arynge misavoritaka ny sainy izy rola zao izy ny premier ministre sy ny filoha mety tena sabaditaka hoe zavatra tsy napoiziny nge nitrangano reo zavatra eo tsy napoizindreo fa hoe ikorotana be ohatrandreo zany le izy niveriny hoe lamina fotsiny de milaminy io araka mitendrika hoe misy mpanipozitra koa izy milaminy io président azonareo de zay no hitako hoe sabaditaka any izy
ka tsy ny fisaina efa tsy ao anatin'ny efa izy moa raha jerevantsika andoka ijery kely fotsiny tsika aloha zavatra anankiray hoe raha tsika ohatra hoe androany alady de miteny fa afaka telo andro meko telo andro tsy maintsy mena vidim-piainana le hoe zay lazaiko ahoana moa zay teneny tsy zay ataoko ny ataoko zay lazaiko tanterao de nisy nanatanteraka ave tonga am'le tenin'ny tanora hoe misy miaino ty antsika zao mbola tsisy niova vidividiny zavatra miakatra azy miakatra ary zay ny tena loza za zany ny andro hoe raha afaka pitso raha-pitso zany le izy de ino zany zao mba nataoko lasa za moa manasalama zany de mividy savony ronjato vidianako azy voasariny hoe vakomaly vidy a 10 sy ronjato de nihidina ka tena nihidina 10 sy ronjato le izy zay le to hoe nihidina amin'ny fitondrana zay de zay zavatra iny no ahitako hoe ahoana ny fomba inoko ka hoe isy zavatra azo antenaina tsy afaka zany tsy afaka mihitsy le saiko na zany tsy ohatrany hoe rehefa tsisehony hoe ianao tokony nametraka hoe 1+1 égale 2 lasa 1+1 lasa 1+1 égale 11 11 tena tsy mety amiko zany antako hoe mathématicien tsy mety amiko zany tsika moa to efa nyresaka vidim-piainana ihany ko dia zavatra nitranga atao anaty zao fitantanana fitondrano zao hoe tsy azo hititsika tsy hita dia nalaza be tao anatin'izay ataontsika hoe volana vitsivitsy zay ny fanakatonana an'ireo magro maro samihafa manerana ny nosy zay le hoe zao angamba vo manenina satria reny orinasa rehetra ireny ray aloha sady namorona asa ho an'ny malagasy a tovy amintsika faharoa ny famoronana voalohany famoronana asa faharoa nafahana ny fean'izay resaka ataontsika hoe vidim-piainana zay io le fa manahirana moa zany atao amintsika le politika de zay le olona ny tsy tiana de lasa le makasika le olona rehetra de hoe ataovy zay anapahana ny anaovana kaparanjo moa sisy ny fitenitsika malagasy ka zay zao alaka teniko to mety manenina hoe takizay ihany satria iny koa mantsy miverina kely ny resaka 5 sy 4 arivo ianao to nampatsiahy tantara tamin'ny taona 5 sy 4 arivo tokoa dia zay tokoa le fampanantenana hoe ao ampidinina ny menaka ao ampidinina ny vary vao tonga eo tsika tamin'ireny fotoana reny raha ny fahenona ny fampanantenana de tena hoe ho paradisy Madagasikara fa de tena havita zavatra ny filoham-pirenena tsy filoha moa izy tamin'izany fa hoe Andriamatoa Andrinirina Rajoelina raha ho tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena tamin'ireny tsaroko tsara mihitsy isan'ny antony tena nitarihana ny olona nidina an-dalabe de hoe esory ny ministra serasera esory ny ministra ny vola ary jereo fa misy ny karazana ataontsika hoe fanomezana tany ho an'ny vahiny jereo fa misy monopole resantsika le monopole tamin'izany fotoana zao nefa ny zao le izy raha tena joina amin'ny tena hoe mahitsy de lasa ohatrany hoe malahelo avamanana ozy ny fitenenana le izy ory avamanana satria zao ilainao le olona le nosoketainao tamin'izany fotoana zay le izy lazaina tamin'izany fotoana fa hoe manao manome tany ho an'ny vahiny sy ny sisa nefa ny zao ny menany arabo ny tany amanarivony hektara any amin'iny faritra zay indrindra ny faritra be voa iny eo zany le mampametram-panontaniana hoe maka izy tsika ty eo nisy an'le hoe fanesorana ministra tamin'izany fotoana tsika hoe tsy afaka miala amin'ny fampatsiahivana tantara ministra roa tamin'izany tsaroko tsara mihitsy hoe ministra serasera sy ministra mivola nefany raha ireto gouvernement izay tsika moa teo samy efa nampatsiahany tantara hoe be dia be tokoa le tsy fahombiazana ka nitakinany hoe fanesorana be dia be no nitaky an'izany ary herinandro maro volana maro mihitsy hoe soloa le gouvernement soloa le gouvernement nentina lilo mihitsy angamba ny sofon'ny filoham-pirenena tohatra nanao be marenina be fa move ny olona nidina an-dalambe move ny olona nanao hoe tonga dia hoe taritina makariny vahoaka sy ny sisa de tea indrana kely ny teniny Andriamatoa Alsan Roger azy efa intsika teto namana lelira farana io malagasy io izy de mitovy amin'ny asiatika tsy miteny izy tsy miteny fa rehefa feno ny kapokany de mitrôtra izy ka lany zavatra misy zany aloha atreto na de vovovao ara ny gouvernement aloha de mbola mikaikaika mbola tena mafy mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary
mamela kely akoatrany hoe iverina kely am'le resaka gouvernement teo satria tsy voaresakitsika le resaka secrétaire mpanjakana ny secrétaire mpanjakana ao miadidiny ny tanàna vaovao zao vaovao tamin'ny 2 andro zay sa 4 andro efa mitroatra sahady koa miery tsy atosika am'le resaka hoe anaovana tanàna vaovao zany hoe raha ny filazan'izy ireo moa zany tao anatin'ny fampalalam-baovao de hoe ohatrany hoe misy fantany hoe omena ny tany de raveo nefa ny hoe anareo ihany ny tany de aveo tsy anareo ny tany de efa manomboka miakatra koa zany mampiakapeo koa ny olona zany hoe ny zavatra hita aloha zany atreto dia rehefa tsy milanja sora-baventy ny olona de menimenina ny Facebook de mitabataba iova ve zany atao anatin'ny andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy baraingo no apetrakitsika am'izay fa tonga am'le niangatsika teo le resaka vidim-piainana de hoe mpanaovana politika mila miovy ary zany koa ndradradradrain'ny filoham-pirenena hoe fanovana tsy hoe rehefa tsy tiana ny olona de ny orinasany na ny mombamomba azy nopitehana zao zay viriasa rehetrarehetra atao anatin'ireny fanakatonany reny mampalahelo fa ny vahoaka koa ny tena mampalahelo satria tsy afaka misitraka tsony any ilay vokatra izay nojifaina tamin'ny vidiny atao hoe tsy arak'izao ahitantsika azy zao zany zay hoany mampalahelo anatin'le resaka rizy mianata hoe tsy lay mpanapa-kevitra no mizaka mivokatra ilay fanapa-keviny fa lay tsy manatsiny no miaritra mizaka ny tsierany aina ao anatina fanapa-kevitra raisin'olona tsy mijery zay asoan'izy ireo nresahana be nge tany amin'ny fitondrany filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe monopole fa mba vereno ange fa tena nafahana ny feny vidim-piainana ange zay mantsoa le tiako teny zay zavatra zany le hoe lay ory hava-manana ve no mandeha aloha sa lay fitsonjovako ny 5 tapitrisa ary za de averyko ombenombeny fa tena mba efa atoko hoe lehibe tonga saina efa nanomboka ny tantana tokantrano tamin'ny fitondrany filoha Ravalomanana fa mbola tsaroko tsara ho aza ny kapoaka ambary 200 ariary 700 ariary ny kilao tena tsaroko ary na ny laharana aza de tena ampy ho an'ny olona rehetra ny quantité tamin'izany de ahoana moa nga ianao Jeso Kristy ka anao magie hoe 3 andro de raha vao ty fa hoahoriko indray raha hitentsika 3 andro de ampidinina ny vidim-piainana nisy vazivazy ratsy moa nizaraiko tany amin'ny Facebook tany le hoe efa nidiny ty efa nampidiniko aky le prix nampidiny eo ambany lay vidiny fa etiko ilazana amintsika hoe tena mila mifanandrifo lay filana sy le andrazana sy lay fanapa-kevitra raisina fa raha tsy zany de tsy maintsy teny foana ny aty amin'ny antoko-panohitra satria zay ny antom-pisinay ary eo indrindra ny tiako idirana amin'ny fanontaniana manaraka ry Ludzie sy Clémence Ararnirina hoe problème am'izao nge de izao hoe za zao raha misy mijery any anaty fandaharana de raha misy zatra tsy mety teneniko eto de ny fisininy olona miteny ahiny hoe Lilia le ohatran'izao tsy mety afahako manitsy ny diako fa ny olana de izao raha mampiasa ny tony fandarany tony tsika ilazana mpitondra fanjakana hoe ohatr'izao le retsy le misy tsy mety andao ahitsy de atao zay fomba rehetra hangejana sy tsy afahako maneho hevitra tsy misy sehatra mihitsy omena mpanohatra vao misy hetsika kely andeha ho atao de fisamborana sy beboto no mirangaranga iza moa nijoro am'izany malagasy efa tsy ampy sakafo ve mbola andeha hiady amin'ny bala tsy possible zany zavatra any ka ny zava-misy am'izao fotoana zao zany de tsy mena sehatra mihitsy ny mpanohatra na eny amin'ny ainao manjery ny resaka ianao raha Clémence Ararnirina hoe tamin'izany hoe ministry ny serasera esorina fa am'izao iza moa no manjaka ao amin'izany télévision pirenena anisan'ny fekevitra ny raisina tamin'ilay colloque ny mpanohatra teny amin'ny bypass iny hoe tokony sokafana ho an'ny rehetrarehetra ny ainao manjery mpanjakana de tapena mbavalava ny mpanohatra de zay le olana hoe ianao toroana hevitra de zavatra roa ny ataonao zany ny fitondrana io tiako lazaina zany de ny voalohany de mitenitenena io nge tapena naingana na hoe mitenena ary zabe marenina de torina de toriko ianao satria zay ny fomba nampenako ny vavanao zay le izy de ozy hoe taratr'ilay lazaina fa demokrasia ny tolomana tamin'izany fotoana zany mialatsiny moa Clémence Ararnirina fa tamin'ny fotoana nanananao raharapitsarana de nanaovan'olona sarisary tena ny hitanao angamby iny hoe raha Clem miady amin'ny papa botanika sa izy tsy fantatro tsony le lazana azy entiko ilazana hoe le kianjan'ny demokrasia tamin'izany lasa zanakazo marobe no hitako ankehitriny izy anefa le tena nilaza fa hitondra ny demokrasia hijoro nafana mihitsy reny hira reny mitsangana ary tanora sy ny karazany de ozy hoe zao zava-misy zao ve Andriamatoa Ludia ahitana taratra anjany atao hoe tena demokrasia marina raha izao ny fomba fanapenam-bava sy kendaroroka ny aty amin'ny mpanohatra
hitako tsara ny fietsehana nisy teny amin'ny teny saika hoe no tatitra teny amin'ny trézime ambojatofo teo amin'ny trézime teo ambojatofo de hoe de hidiny amin'ny trézime zany zay hitako dolo reny za hoe zao ve no atao tena nefa le olona nge raha hoe ity mahafinaritra amin'le mpanohitra hatreto tsy mbola nisy mihitsy hoe mba nanao bavure tsy nisy bavure mihitsy zany zavatra fietsehana natao amin'ny mpanohitra teny merika sinina efa barena de hoe aloha zay mba hoe barena tedavina foana zany zay tsy anjaka tsy ahitana le resaka hoe démocratie eto amin'ny firenena zay aloha zavatra hitako fa ary nisange eto hoe mihetsiketsika nareo hoe efa naino an'izany de hoe za ho sahirany any zany tsika ilazany hevitra na de ilazany hevitra ary ka ny azy zao mba ohatra hoe mahafaly azy zany zao hoe mba raha mba maro ny télévision ohatran'izao hoe mba azahoana maneho hevitra mba azahoan'ny olona be da be nge ny olona tian'io hevitra ohatran'izao e tianambara ny zavatra etaetapony anatiny any fa vitsy loatra le sehatra azon'ny olona seharana sy anambarany a ny zavatra tiany holazaina kanefa ny a zay ny zava-misy tsy afa manoatra tsika fa vitsy loatra zany le ahafahana misehatra manambara azontsika zay ny any amin'nay anao manjery mpanjakana moa de fa izy menakavinao fa tsy afaka hiditra mihitsy any ianao de takzay le zava-misy ka faniriko zao a de mba engany mba ho betsaka ny télévision ahafahana maneho hevitra ohatran'izao ary maneho hevitra de mba hoenon'ny olona ihany ko satria tsy hoe aneho hevitra ianao de nefa tsisy mieny de ohatr'izao lasa gouvernement sadasada ohatr'izao no mitsoka ny zavatra misy resaka fanoherana ihany tsika na manalilira faralandra matolotry zay de hoe ianao zao olo-tsotra ny vahinina eto a fandraisana mana le lira faralahy teo le hoe ny andraikitry ny mpanohatra mitondra sosikevitra mitondra tsikera ho fanatsarana fa ny mpitondra no mini manampitsofina ao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy ny fivoriam-be nataon'ny mpanohitra farany teo ary namoana fekevitra 720 izay a entina mahana ny olana zany hoe ny mpanohitra zany aloha hatreto de tena hoe mitazona n'lay toerana mahampanohatra azy ary tena hoe mifikitra am'izay andraikitra mahampanohatra azy zay ahoana ny fandraisanao olo-tsotra an'izay hoe fahitanao an'izay andraikitry ny mpanohitra amin'ny akapobeany eto Madagasikara izay ny andraikitra mpanohitra nanao ny andraikiny izy amin'ny mahampanohitra azy ny mpanohitra nge tsy natao anasasy mpitondra mihitsy fa itsikera zavatra tsy mety atao mpitondra ary za mahita amba hoe mananarina masy ty fanoherana ty hoe opposition intelligente everiko fa tsy haiko hoe mba nisy firenena ve mba hanana zany hoe opposition intelligente zany akoatrantsika eto Madagasikara ohatrany hoe mety ho fitaratra hoe naran'ny olona ndray zao ty zavatra ty za mahita za mihitsy ny satria tena mana tombontsoa manokana mihitsy zany reo mpitondra reo fa izy ny tsy naina reny tombontsoa zay tena tokony raisiny ny ianao nge tsy anjely ka hoe izy ataonao de mety daholy ary indrindra zao moa zava-misy matoa misy zavatra zao mazava be fa misy zavatra tsy mety zany ao aminao inona problème anao raisinao le sosikevitra le olona de zay zavatra iny nefa nany tsy hita mihitsy hoe fianonana le izy ka raha hoe nanao ndraikitra ve ny ahoana fahitanao fandraisany ndraikitra ny mpanohitra sy ny toeram-panohitra am'zao tena za mahita fa tena vitan'ny mpanohitra atsaka sy andavany ny adidy zay ny andrasana taminy fa ny olana de zao le olona omena sosikevitra ke raha ny tena ambarina ke tokony imezana mpanohitra fotsiny tsy miteny mpanohitra fa imezanao de eo ianao sy navanao kanefa ny arakaraka tsy arakaraky ny amezana an'le izy tsy andraisany any le izy anazy zany problema za fa tsy problema mpanohitra tsony fa vitany reto mpanohitra ndo hivadika loha hevitra hafa kely indray sika sady manohy ny fandarana efa lasalasa ihany ny fotoana te resaka kely an'le resaka ile zay parsa ndray matolidre ny zava-misy de izao ianao mantsy olo-tsotra mpanara-baovao de mba tena tiana io azo ny hevitra ao ararotina ny fandalovanao tanaty fandarana iny filoha-pirenena de nampana tena hoe ho tafaverina
ny ily zay parsa melohany ankalazantsika ny faha-enimpolo taona niverenany fahaleovan-tena ny zava-misy avy eo a tsy tanteraka le izy hatreto aloha tsy fantatra aloha na efa nisy fiovanany vaovao fa raha ny fantatra de mbola tsy tanteraka le izy hatreto rehefa nanontany Andriamatoa filoham-pirenena moa ny mpanao gazety vahiny tamin'izany fotoana zany a de nilaza tsara mihitsy izy hoe restitution ny resaka eto fa tsy resaka cogestion tsy hoe fiarahantantana fa famerenana zay ngamba ny andikatsika n'ilay restitution a de teny aminao hoe zay ny fanambarana ny olazainy tsy te amerina tsony a le hoe tsy mitovy ny lazaina sy ny atao fa ozy hoe ahoana ny fahitanao aniny fanambarana iny amin'ny maha olo-tsotra mpanara-baovao anao ka talohan'iny mantsy ozy izy Macron hoe ici c'est la France de nanao an'iny filohantsika ny dikan'izany zany a amiko de zavatra ohatran'ny hoe hiady amin'ny frantsay ve lasa ohatran'ny hoe tena hoe zay zany tena andaotsika ara no raisiray ve le izy satria ohatran'izany mihitsy ny hoe mafy be zany nareo iny ge sahala amin'ny hoe fiantsina mihitsy ny iny raha ohatra ka mandretsika fiantsina nataony frantsay hoe nareo ve de iny zao zava-misy zao tsy misy resaka tsy fantatra nakaiza nakaiza le Élysée pasra nakaiza tsy fantatra tsony ahoana nahoana ary za mino fa mety sahy resaka ny tsony izy za mino azany satria be da be zany ny zavatra zay hitako hoe mikasika an'izy io fa raha mikesy miresaka an'io ary izy a mety tsy tena hiditra amin'ny tena hoe ho alaina marina ve na le cogestion ary tsy mety sahy resaka azy tsony satria iveran'le cogestion de ohatran'ny hoe niala iny ty niala restitution de éco-gestion de inona tsy sahala amin'ny miala tifitra lanitra de mahavotendrombohatra zay nga de nefa ny ozy izy ianao teo hoe ny tsy nasanresaka fa naizana zany aloha ny fitondram-panjakana farany teo namoaka décret fitondram-panjakana frantsay ny fitondram-panjakana frantsay ny tiako tenena namoaka didim-pitondrana hoe ho atao réserve naturelle zany hoe nanonteny ny filoham-pirenena hoe cogestion ny mino aloha fa tamin'iny ohatry ny cogestion kokoa ny andrasan'ny zareo avalian'ny filoha efa ohatry ny restitution moa tenen'ny filoha tamin'iny de zay le izy fa ny fitondrana frantsay zany de namoaka décret mahakasika ny hoe atao réserve naturelle ny île glorieuse na ireo nosy sambatra zany a iray amin'ireo nosy manodidina Madagasikara de namoaka fanambarana ihany koa ny fitondrana malagasy zany namoaka fanambarana fitondrana malagasy io arahantsika eo amin'ny fahitalavitra io a de ny teny mazava hoe ao anatin'le fanambarana hoe ohatrany hoe somary tohina atao anatin'ilay zavatra nataony ilay décret indrindra izay noraisiny ny fitondrana frantsay gouvernement frantsay mahakasika an'iny tiako antaninanao hoe io aloha iverenako kely le hoe manana nationalité fa natsidikina manalilira faralahateo ny filoham-pirenena manana nationalité française eto angamba ny tena tsara anazavanao tsara le izy hoe ahoana marina moa zany zay hoe tena ao anatin'ilay ahoana re zany hoe mahafeno an'le resaka droit sy devoir fepetra ao anatin'le tena hoe afaka tena hitaky marina amin'ny frantsay an'io ve ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny maha olo-pirenena frantsay azy olo-pirenena frantsay azy zay koa matsy zao fanontaniana apetraky ny olo-pirenena maro ary ny fanontaniana tiako apetraka anao koa de hoe ny démarche na ny paikady zany izay ataon'ny fitondrana mpanjakana malagasy amin'izao fotoana zao ve afaka hiatohana ny iverenan'ireo nosy manodidin'ireo ho an'ny Madagasikara indray be de be mantsy aloha ny resaka misy miteny hoe amin'ny tanapolo ve ny olona miaraka amin'ny basy de efa manao démonstration sy sisa hevitra moa no alefan'ny olona ny anatin'ny tambazotra tserasera sy eny amin'ny ianao manjery maro samihafa ireny ny hevitra manokana monsieur Ludger mahakasika an'izay hoe azo afaka manana ny paikady ve azo antenaina anana paikady marina ve ary azo antenaina mihintsy ve mandrapatapitra zao mandat zao fa hoe rery izy efatra nosy manodidina fa tafavirina somatsara ny Madagasikara tonga de tsy manapaka ny teninao fa tonga de mandray hoe eto zao vao vaka amin'ny filazanao hoe ay ve ny filohantsika manana nationalité française tady divo tsara
fa nisy ny tena ao amiko misy taratasy za mantsy mahana sauté française azonareo de efa tenen'ny lili teo le izy hoe misy le toe droit devoir lalàna mana lalàna ny olona de manana ny lalànany ary tsy hoe kory Emmanuel Macron no zana lalàna zany fa efa lalampanorena ny fanjakana zany efa hatr'izay ny ainany hoe ny melo ny droit anao manano nationalité meno droit anao reto ny droit anao avy eo misy hoe droit et devoir ary eo am'le devoir de hoe tady ny tompontsoan'ny la France ianao tompoko droit devoir zay zany hoe zavatra tsy maintsy atao salaminy hoe ty etombo de tsy maintsy atao iny dikany hoe devoir de zavatra tsy maintsy atao de gaga hoe ay ve de za zany hoe tohitantsika hoe raha ny teniny hoe nandeha be dabe nresaka nandeha teo ny hoe anovany misy efa anatena fanovana venonao de fa tsy diso misy fiteniko zany fa de manatena zavatra tsy hitanao eo anao za aloha de samy teny an'izay raha ohatra ka zio azo ianao ny teny io vao zay vao nafantatra hoe ay ve foloantsika ka manana ianra matsy no nanana an'izy ko ministre ny affaires étrangères de eo indrindra tsika hoe raha ny ministre ny affaires étrangères mitovy ka ahoana mo asa iny ametraka hoe asa iny anao inona ifanandrana zay mitsika le izy de mialatsiny aloha fa raha vao ohatra hoe mpitondra zany no manana nationalité française de ohatran'ny hoe verina tany amin'ny première république ave zany tsika ohatran'ny mahita zany azy zao zao fa tsy mino tsy fantatro tamin'ny andro ratseraka na manana izy na tsy nanana tsy fantatro dolodona na nadolo na tsy nanana fa raha ohatra ka tena légal fa tena hoe tena manana izy de zay aloha ny zavatra tsy maintsy ataony midika ary zange mieritreritra mahita le zavatra misy zavatra freine tsy mety miova to za tena misy zavatra mihitsy ao amin'ny fitondrana ohatra hoe raha mijery zany tsika reo le karana zay mifeny ny PPN ato amintsika de tadivo tsara fa reo no mifeny PPN reo nga manana sauté française dotole de hitanareo tsara hoe jerevo tsara mitombona ve sa tsy mitombona le hoe tombontsoa hoan'ny la France miainga avy am'ireo salaminy hoe raha zay ny fomba fa de tsika tsy miteny ambasady fa masy iovo kely azonareo zany lasa ohatran' zay izy de reo zany mahazo tombontsoa betsaka indrindra de efa tsy haintsika zay zavatra efandraisany am'sy fanjakana frantsay ihany tsy haintsika zany eo indrindra mantsy mba tsy ilazana hoe manakihana fotsiny isika mba tsy ilazana hoe faly mitanisany tsy mety mahita kianina foana de teteny aminao ianao mantsy aloha zany zao tafiditra anatin'le manana droit sy devoir araka le resantsika teo fa ataontsika fony teny iny aloha zay titenkela fantatra reo mahatonga ana ny tena mantsy anao ano bainao hoe tsy mba hiditra atoko politika eto valiko eto pabe maso mihitsy le izy raha hiditra amin'ny atoko politika ny zavatra azoko atao de manoana ara-politika le olona azontsika zay fa salaminy hoe hitena hoe tady ny tombontsoa malagasy tsy hoe kory hoe zany tsy tenao fa le hoe devoir io nge manaraka anao foana io hevitra ny teninao andaingy ianao raha ohatra ka sisy mana zay na hiditra président pokotany ary de tsy anao mihitsy na de président pokotany satria amitaka an'le olo reo ary io namana lidera fararasy andra matolotry nisy nanao fanamariana an'izay mihitsy ieniko sendra ieniko tamina onjam-peo hoe tena zay irotsaka ho filoha-pirenena manaraka de tokony hoe raha manana nationalité frantsay izy dia
manapa-kevitra izy no ahoana mo zany hoe manary an'izay manationalité manafananany an'izay nationalité na ny maha-olo-pirenena frantsay anazy zay zany aloha sosokevitry ny olona am'le fijerena le zavatra misy amin'ny akapobeany ngamba ny tsetsatsetsatra ny tenenako an'izay iverenako le fantaniko fa lasa kely tany am'le droits de devoir tsika fa de azonay loha ianao eto ianao citoyen français vasivasy ihany zany fa ny tiako atongavana hoe nanakiantsika teo ny teniny tsy mapety mahakasika ny île glorieuse île zay parsa sy ny sisa de hoe raha enao ary enao amin'ny mahaludgenao de hoe inona aminao ary ny vahaolana tokony ho apetraka mba hahafahantsika tena hoe mamarana ty disadisa Madagasikara sy la France momba ny île zay parsa teo manko tsika ny teniny tsy mety zao fa raha ohatra ary zany ianao no antaniko hoe ianao manokana manana tolo-kevitra aveo ianao hoe raha zaranga de ohatra zao ny atao andrafonana an'ity disadisa ty ho tapitra ny io épisode anankiray io maso tsy miteny avy sarotra be aminao ny amaly azy sarotra be amiko maso tsy mamaly angambany aza tenena amaly afaka tsy mamaly satria efa ary ianao koa raha amaly de lasa makaroa foana koa ianao tsy mety afaka tsy aloha mba tsy amaly tsy maninona ka tsy maninona fa fahalalana anaty fandarana avokoa zany fa ny zavatra tiako resahana koa satria tsika miresaka vaovao malaza ihany koa de hoe ny vaovao faraparana laza tao ao de ny resaka hoe fifofona ny an'ny filoham-pirenena be de be ny anarana voatontonona misy anarana hatramina olom-piangonana mpanakanto manamboninahitra eo ihany koa misy an'le hoe lasa hoe olona akaiky ny filoha de tononoko le izy satria efa malaza be le anareo Paul Rafanoarana de aveo moa hoe tsy niresaka tamin'iny ko fa tsy nindrosa hoe firmo izy iny de nefa ny aveo voapirofony maître olala moa zay sady avocat ny tena kany hoe navoaka tery amin'ny anao manjery io fa tamin'ny andro Omer Premier ministre Omer Bersika fa io mihitsy ny nomination sy ny sisa de antany hevitra ao maha-olo-pirenena anao hoe manahoana ny fahitanao an'iny trangy iny zay iny moa mbola mandeha ny raha-raha-pitsarana am'izao fotoana zao ny hevitra ao manokana makasika an'izay zany nanaraka an'izy iny tokoa ny ary hitako hoe tamin'ny voalohany de io za hoe maingaindray le ohatran'ny hoe cinéma satria ny eritreritra hoe ohatran'ny hoe tsy hitandralava izy elana-pa amin'ny tsy fahombiazana am'le fitantanana zany de ohatran'ny hoe atao prétexte iny mba hakana fon'ny olona hoe le zavatra iny efa miakatra be le zavatra tsy fandehanany zavatra de hita ny olona efa enina ihany koa hoe efa manomboka fa na ny olona ao aminy azy amin'ny satria eniko mihitsiny ndray andro afaka manononarana ave nisy député hoe alaminao na rahanareo mapara nefany izy nareo anamatsy ERD nefany izy mapara de hitantsika am'zany zany hoe ao anatin'io zany de efa misy zavatra tsy filaminana de elana zany eritreritra hoe renona de hoe système mana temporisation zany hoe hitanao ny raha ohatra zany ka raha football de mandeha zany de mandeha de ohatra na baolina na basket rehefa tena ohatra ny tena mahery be le antany de temporiser le match mba ohatrany hoe de aveo miverina de efa somary mitovy satria ohatrany hoe midomine be le anankiray de ohatrany efa miakatra be ny kotin'le aty amin'ny fanoherana sy ny vahoaka ohatra mirohatra de asina kely ny zavatra iny mba sahala amin'ny hoe relax nga mba amerezana diny fisainan'ny olona zay nafatako fomba fanao politika raha teo koa moa zany tamin'ny voalohany de zay neraka de zay de tataorina zay tena marina ve zany de rehefa nahaino ny fanambarany metra olala mihitsy de hoe za hoe ahoana moa no satria niresaka le hoe olona amono ve le olona de bala sy basky bala kely anakenina zay mihitsy bala kely fusil à pompe no tsy possible zany ary raha 260 000 € moa tao hoe zangy manana société française afaka manana vola 1 million d'euros tsy hitako sy problème am'zany ary izy olona manamboninahitra ambony manambola be zany rangaty mariry ramatory toa sarangati fa le rangaty matsy tena ko ka tsy azonao hoe inculpena am'zany izy hoe satria anao manano ty de petafao de za zany nieritretra hoe tena ny ako fotsiny de hoe tsy de tena
tsy zay loatra le zavatra tena tiany evina hoe fa mety misy zavatra mihitsy ny zavatra nieritretin' zareo angamba atao fa hoe iny aloha mba entina prétexte aloha amiko iny zay tsy de niny loatra hoe tena hoe nisy ny tena eritreritra amona filoha ary tianao rery ny manana fomba fijery ohatran'izay a ary mety ho diso ary vao maika nefa ny nanamafy an'le fomba fijery ny olona mitovy amin'ny hevitra ao zay a ilay ahoana moa zany fisesesen'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpomba ny filoha izay tena tena tsy cinéma iny ka tena tsy cinéma iny mihitsy ka lasa plus ianao zany manao réaction ohatr'izay a de lasa vao maika lasa mampametra-panontaniana ny olona le izy eto moa zany ny hevitra sina manalira faralahy mampanentana fandaranay de miheno ny hevitry ny hevitry ny vahiny a ary izay le démocratie ny olona rehetra de afaka samy maneho ny heviny makasika ny fahitany ny toetra raha anankiray a manatin'izay mikasika an'izay mihitsy iro ty fa namarinana toko masy tam'izay hoe 5 généraux no reniny teraranty ninculpeny tam'izay 5 généraux le retsy raha généraux anankiray ve mieritreritra amono président anankiray jereo tsara tamin'ny androny Thomas Sankara lieutenant ngara ininy manongana fanjakana fotsiny le sako vonga le fanjakana 5 généraux zany nge ka injana nge zany hoe 5 généraux amono président anankiray de possible ve de tsy ho faty miaraka amin'ny ireto izy moa tena ny Paul Rafanoarana sy le misy anankiray koa hoe efa commando tena enjana le frantsay izy ireo de ozy za hoe tena tsy mino fa zany hoe zay le izy zay ny fahitako azy zay fahitako ya efa mandeha de mandeha ny fotoanatsika na manalilira faralahy faranatsika angamba fandarana fantaniana farany tsy afaka tsy horesantsika makasika ny vaksiny ianao andra matolotre vita vaksiny somatsara ny zavatra misy makasika nyty resaka vaksiny ty de hoe efa manomboka aloha zao ny andiany faharoa teraka resabe izy aloha maly satria ela be ho vao tonga ny mpanao vaksiny de menimenina ny vahoaka teny am'toerana fanaova vaksiny tonga ny vaksiny Covishield hatramin'izao nefa de tsy mbola nahenopeo ny filoham-pirenena na ny fitondram-panjakana zany hoe le ambonimbony ao anatin'ny fitondram-panjakana makasika ny resaka fanentanana na ny filazana ny mahazava-dehibe an'ity resaka fanaovam-vaksiny ity raha toa ka raha mijery vaovao isika ny amin'ny vaovao rehetra na amin'ny TV5 Monde, France 24 sy ny sisa zany hoe vaovao maneran-tany zany na itsy Afrika ara ny rehetrarehetra dia miazakazaka ny fitondrana rehetra ny mpitondra fanjakana manome ohatra sy ny sisa ao anatiny ilay resaka fanaovam-vaksiny inona no mety ho fiatraikan'izay ataontsika hoe tsy tena hoe tsy fandraisana andraikitra fa hitena hoe tsy fiaraha-mientan'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara amin'izay tsy fanaovana ny fanentanana amin'ny resaka vaksiny tsy fanomezana ohatra amin'ny resaka vaksiny zay eo amin'ny fifandraisana Madagasikara sy ireo rafitra iraisam-pirenena amin'ny sahanan'ny fahasalamana voalohany sy eo amin'ny fifandraisana Madagasikara mihitsy amin'ireo firenena hafa izay manome lanja ny ty resaka fanaovam-vaksiny ity ary toizako le fanontaniana satria efa mandeha ny fotoanany amin'ny hoe tsy ho lesoka ao atsika ve ary ataraika atsika raha toe-karena raha pitso ilay tsy fiazakazana ao anatin'izay vaksiny zay satria ny firenena rehetra manao isika miseho matikambo ao anatin'izay resaka hoe vaksiny zay satria ny vahoaka kosa aloha be dibe marisika ary mazoto na ary nanome ohatra tsara ho an'izany ny lehibe ny mpanohatra ndray matomarika-panomanana fa ny filoham-pirenena izay tena niandrandrany vahoaka kosa mialangalana ao anatin'izay azafady satria fanontaniana farany izy de ampiko kely koa budget hoe de aiza koa ny resaka CVO sy ny CVO plus ankehitriny ohatrany tsy retsony nanaovana tamtama manokana ary nyteo ny fitondram-panjakana miteny an'le ohatra mantsika de tsaroky tsara lay sarina laza be fanomezana ohatra hoe ny tenany mihitsy no nisotro an'izany de zay fotsiny no anampiko an'ilay fanontaniana napetraky ny namana Clémence Rarnirina teo ya io indrindra matsy amin'ny resaka jereo tsara fa tonga de le fandraisany amin'ny avelany aloha vokatry le farisarisan'ny mpitondra fanjakana io jereo tsara fa raha ny tourisme ary nge zany de mety ho sahirana nge zany ny firenena amin'ny resaka tourisme ary efa sahirana ny firenena amin'ny resaka tourisme de izy vo za zao tena vo mafy be mihitsy ny asa tanana tsy mandeha tompoko raha vohitra ka tsy misy any tourisme zany raha vo iny tsy mandeha de tsika de mazava azy fa ny toe-karena no vo zay zany le izy fa raha fanamarina tiako ho tenena amintsika raha namarika tsara tsika raha ratadidy
ndray andro milohan'ny farana an'le vacciny za matsy 22 zay angambana anao de asana 24 raha tsaitsaiko teo izy fa ohatra ny roandro taoriana iny de mikatona le de nisy mbola nisy be da be zany hoe vatananao nanentany olona zany a ny flora marika ravalomanana de nirora dolo ny olona de aveo a mario tsara zavatra eo de rehefa asana hoe hitan'ny flo zany izy de hoe ajanony ray io efa ndray andro ny loha de hoe ny arivany any de hoe ataovy ndraiky nefa rapitsa fa tsy foravany efa périne izy nisy zava-nisy zay raha ohatra ka fa marika reo de teo a de hoe de narina fotsiny le vaccine nefa de voalazan'ireo le dokotera tao sa hoe raha ny olona tonga teo de tsy ampy le vaccine ka io ny tenako moa fa vita vaccine ya de manentana ny olona mba hanao vaccine satria hoan'ny tombontsoa na de ho tombontsoa firenena ihany ary satria anao tsara aminoko zao tsy afaka hivoaka Madagasikara raha ohatra ka raha tsy vita vaccine tsy afaka de ambon'izany a tsisy olona ho tonga atao amintsika raha vao tsy vita vaccine tsika satria matahotra retany olona de tsy afaka mihitsy izy zany a ho tonga eto ny vahoaka ny touriste de faty antoka ray lavaka ho antsika malagasy ho an'ny fanjakana zavatra any ka asa fa fanjakana ve zay tompona andraikitra mety mba ahaino any izy hoe izy nge tompona andraikitra amin'ny tokony anentanany olona fa tsy président Ravalomanana zay tsy eo Pierre-Nasindray no anentana olona mahamenatra ange zany ya salama tsara ianao manao vaccine tsy manisy réaction misy tsy nisy ina mihitsy tam'izany vaccine tena forme tsara tena oui ya mankasitraka anao Andriamato Ludger ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Sailas zao tamin'ity alina ity a ny fanentana natao ketỳ am-pamaranana de hoe misokatra ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana mety manana olana isika mety te haneho hevitra momba ny rahapirenena isika mety mba te hitsapany zany hoe mba manahoana zany maneho hevitra ihany koa satria tsy voatery foana hoe hiditra ao anatin'ny tontolo politika fa mba hoe manana hevitra ianao tanora ianao a raha iray mpianakaviana ianao renim-pianakaviana ianao manana ambary ianao mahakasika ny zavatra hitanao fa zavatra tsy rariny tsy mety a misokatra midanadana ary maimaimpona anao a ny varavaran'ny fandaharana Sailas zay ngamba ny namana Lily Faralany amaranako azy de ny fanentanana ngamba ny apetrako aminao sy ny tena famaranana fandaharana ya manamafy ny fankasitrananao Andriamaharo tena nafinaritra ny resadresaka ary mino afa be deabe ny lesona azony tsoana tao anatin'ny fanehoan-kevitra isaorana be deabe a antenaina mbola isy ny fotoana manaraka fa atsika miaona ihany atreo ary ny fandaharana tamin'ity androany ity a araky ny efa nolazainy namana Clémence Rarinirina teo efa io raha teo ny laharana finday izay ahafahanao miantso anay amin'ny rahavavy a misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana atreo ny fiarahana tamin'ity anio ity mametraka ny mandra-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko